tonga dia mipetsipetsina be rarina rakotomanga dia nyteny hoe nisan'ny menomenina izany hoe voadaroka ny ankizy étudiant satria hoe sy ratsy taiza tena miafinao ambadika amin'ny volabe atena ao amin'ny hery fanampiretana no mahatonga vava tena mipetsipetsina be fa misy be vava be koa ny olona ao akaiky ny fitondrana ao tahaka ny olona tsy niteraka fa ny alahelo ny vahoaka tsy ho zakany. Mbola tia afera fitokonana nataon'ny mpianatra ty ihany nivoaka amin'ny fahanginana ny ray aman-dren'ny mpianatra no nidaroka tsy ara-dalàna izay nataon'ny reto mpitandro filaminana reto. Aiza ve ny mpianatra efa nitsokana amin'ny tokotany université dia mbola tadiavina ary nosamborina tsy vetany nosamborina fa nodaroana ihany koa. Rariny ve izany? Tsy ara-dalàna izany. Manoloana izany rehetra izany dia maneho ny fanehoan-keviny ny ray aman-dreny sasany izay tsy mankasitraka ny herisetra izay nataon'ireo mpitandro filaminana. Tongo bakivaky sady marary no mamenatra. Eto dia tena manome tsiny tanteraka ary tsy mankasitraka tanteraka aniny hetsika izay nataon'ny mpitandro filaminana izay noheverina fa tompona ndraikitra solon-tena mpanjakana izay natao ho fitaratra manoloana ny vahoaka nefany ninninna baiko ninninna andraikitra natao hoentinareo tsy tokony arahana opa vararaka tsy tokony arahana daroka arahana vono arahana teny tsy famoaka masoandro. Tompona ndraiky mpanjakana ambony maro no nandrasan'ny vahoaka malagasy anameloka reny fihetsika tsy ara-dalàna nataon'ireo mpitandro filaminana reny. Kanefa tsy nahinona feo mihitsy na dia ray aza. Andriamatoa Filohan Rajoelina dia tsy nahinona feo. Mialy Rajoelina vadiny izay ray aman-dren'ny malagasy, reny malagasy izy, tsy nahinona feo. Ny tena loza dia ireo tompona ndraikitra voalohany mahakasika amin'ny fampianarana dia tsy heno mihitsy ny tao amin'ny ministra ny fampianarana. Tantena ihany koa hoe mba misy mpitondra firenena ve aloha eto amintsika. Inona no mba andraikitra nentin'ny mpitondra firenena, inona no mba teny fialan-tsiny nataon'ny mpitondra firenena, manana renim-pia ihany koa sika malagasy dia nivadina Andriamatoa filoham-pirenena, manana ihany koa sika ministra ny mponina ao anatin'iny tranga izay niseho ireo. Nefany miandry hatreto hoe mba inona ny mba hoe hoaroso izy ireo. Mampalahelo satria mieritreritra ny tena zany hoe mpianatra anatra ny fototeny, mbola zanaka mila anatra, mila torohevitra, mila torolalana reny zanakitsika reny, ary matoa izy reny nalefa nandeha nianatra anovo fahalalana mba tiana ho tonga ho olombanona. Ny fitondram-panjakana dia nametraka fa voarara ny fampiasana herisetra ary nanome laharana maitso mihitsy ny hoe antsoya ny laharana maitso raha tratry ny herisetra na ara-batana ianao zany na ara-tsaina. Eto zany tsika dia mipetraka ny fanontaniana hoe herisetra goavana iny nataony tao amin'ny mpitandro filaminana iny. Hiantso ny laharana maitso zahay movy ve ianareo dia handray ny andraikitra reo tokoa. Efa ora maromaro no nisehony tranga iny. Tsy vitan'izay resaka fianarana, olana momba fampianarana foana ny olana misy eto amin'ny firenena. Mateny mona indraindray ilay zavatra ataonareo, mandeha baka olana, mandeha io zavatra rehetra io olana. Dia izao indray tsika izao mbola sehatrim-pianarana ihany, zanaka mangetahetany hianatra, zanaka mangetahetany hangataka fiakarana bourse, manana zongy ry zareo tompoko anoniviny, manana zory zareo hangataka izay tiany hangatahana fa tsy voatery ho azony ireo. Fa ianareo tompona ndraikitra ao ve tompoko dia tsy mba misy anankiray mba hoe afaka mijoro.
manome respect des autres mba ho réciproque ho ataon'ireo taranaka atsika malagasy ireo fa isaky ny mandeha ve zany raha vao misy hevitra tsy miady ao anatin'io anjery manontolo io de tena tsy maintsy hoe sakoroka zay foana ve zany zavatra zay hoe ho ataotsika eto amin'ity fireneny ity malahelo ny tena na dia teo aza zany misy ihany ny fotoanam-panjakana ambony izay manana andraikitra ambony tsy iza zany fa Rina Rakotomanga na neonevina izy manoloana ny daroka izay nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ny mpianatra Ankatso. Izy manokana dia midera ary manome tehaka ny mpitandro filaminana tamin'ireny fihetsika nataon'izy ireo reny satria ny mpianatra Ankatso dia zaza ratsy taiza sady mafiloha. Toy izao nambarany ato amin'ny page Facebook-iny. Misy tezitra be hoe voadaroka ireo mpianatra ireo. Vava re izao tao anatin'ny tavam-boky serasera. Lazaiko aminareo raha izao aloha ny teny dia tena nodaroako mihitsy fa manao ventokira feno fanaratsiana sy feno opan'ny filoham-pirenena manala baraka firenena ka mendrika daroka miampy lamandy mihitsy. Zaza ratsy taiza loatra na ataoko tamin'ny kobay mihitsy. Izahay tamin'ny mbola kely voakapoko ny ceinture sy kapa sy kitay sy hazo izay ankaiky rehefa maditra. Ohatr'izany ny fomba fihetsiky ny olona manana toerana ambony eto amintsika. Mankasitraka ny daroka sy vony sy fandikany lalàna. Normal ve zany? Malahelo ny tena fa misy bevava be koa ny olona ao akaiky ny fitondrana ao tahaka ny olona tsy niteraka fa za aloha miteny aminazy fa ny alahelo ny vahoaka tsy ho zakany tsy izy rery fa ianareo rehetra zay voakasoka ao anatin'io raharaha izay masiso maloto mamenatra izay ataonareo io. Tsy faly aminareo vony fanja manoloana ny mihetsika iny. Olona tokony ho fitaratra, olona tokony modely dia ho zahay aty ambany aty indray ve no ampianatra anareo mpitandro filaminana, ampianatra anareo filoham-pirenena, ampianatra anareo minisitry ny mponina. Hay haka ny andraikitra zay tokony alainareo manoloana ny zavatra iny, manana minisitry ny fampianarana antsika. Ho vita mikivorivory eo ambony latabatra fotsiny ve zany ty zavatra ty? Ny zanakay ary mitondra takaitra sa mononareo omby fotsiny dia vita koa iny tolorana omby 3 to 2 ray dia samy vita iny tantara iny. Aleotsika ho tsara iny tantara. Zay angamba ny zavatra teneniko fa tena mankahera nareo zandrikely zay mitolona ao anatin'ny hetahetanareo, manana zonareo mitolona. Teny ratsy ve? Hira miteny ratsy ve ny hira nandrarana anareo? Afaka nirarana ambavanga izany. Fa maninona rehefa ny hira dia nibataina zany ny mantosy dia nesorina lesy fa rehefa ianareo mpitandro filaminana dia vitany hoe teneniko izay teny rehetrarehetra tianareo tenenina dia tsy misy be dia tsy misy aniny eo. Aza toatra an'izany kosa rangala izy aleo mba hoe hipetraka amin'ny toerana izay tokony hisy anareo nareo. Izahay mpiaro ny zon'olombelona dia miray hiny zahay ary zahay dia tsy hipetrapetraka fotsiny amin'izao zavatra izao fa hanao zay zavatra mifanandrifanay fa mifankahitsika. Manoloan'izany fihetsika izany dia tezitra ny ankabetsan'ny malagasy ary misy valin-kafatra mivantana ho an'ny Rina Rakotomanga. Somary mavesatra ity afatra ity ary atahorana sao dia tsy ho zakan'ny Rina Rakotomanga satria misy teny maro samihafa izay mety andratra fo ao anatin'ity afatra ity. Tonga dia mipetsipetsina be raha Rina Rakotomanga dia niteny hoe nisan'ny menomenina zany hoe voadaroka ny ankizy étudiant satria hoe sy ratsy taiza. Dia raha izy misy nono hoe dia nidaroany avitinina koa tsy tena miafina ao ambadika amin'ny vola be atena ao amin'ny hery fanampiretana no mahatonga vava tena mipetsipetsona be. Fa raha anankiray amin'ireny étudiant ireny dia efa nampinana ny eman'ny tena matoa izy lahatra teny an-dalabe dia nitaky ny zoany
dia tena isany zatra manambany loatra ny vahoaka malagasy, miseho ambony loatra noho ny vahoaka malagasy, miseho mitsaratsara loatra ny vahoaka malagasy, dia miseho mampinanimany loatra ny vahoaka malagasy. Dia rehefa fo ny ory sy sositra dia mahasosopory. Ny vavatena rarina rakotomanga dia mahasosopory, ny fisainatena dia mahasosopory, ny fangalarantena ny tanindrazana dia mahasosopory, ny fanambakatena amin'ny vakizahoaka malagasy dia mahasosopory. Raha tena masakypory dia avy manao selolapory amiko. Fa zay zaza maditra zay raha tsy taizapory lolapory. Eto am-pamaranana, ilaina dia ilaina ny fandraisana andraikitra intitra, indrindrandrindra fa ny mahakasika ny fitandrona filaminana. Mpitandro filaminana tonga tsy nantsona, tonga tery izy ireo dia nandray andraikitra, fa ny zavatra tsy nety kosa dia ny oapefy izy ireo. Izy ireo dia tokony anaja lalàna modely, izy ireo indray no nandika lalàna. Ka noho izany, isika rehetra eto Madagasikara dia fezin'ny lalàna. Tsy tsika ihany, firenena rehetra maneran'izao tontolo izao dia fezin'ny lalàna, enina dia mpitandro filaminana aza. Noho izany, irariana isika rehetra dia hanaja lalàna, na dia isika ty amin'ny farany ambany ka hatrany amin'ny farany ambony. Antenena fa tsy lavitra antsika ny fandrosoana raha ohatra ka tany-tan-dalàna i Madagasikara. Zay ny vidéo antsika androany, aza adino misabone sy manisy j'aime ny vidéo. Amanaraka indray.